Miarahaba antsika rehetrarehetra mpanaraka ny blog voyage indray. Androany antsika dia araka andehandeha. Raha nahita an'ity publication zareo ao amin'ny lavatongotra ity za dia nieritreritra hoe hitondra anareo hanao en randonnée Ambotra Biby hatrany Vomanga. Ny tanjoko amin'ity vidéo ity dia ampisehoana anareo sy hanehoana anareo fa na kely ary ny budgetnareo dia afaka mivoaka maka rivotra manao randonnée dia mijery ireo tanàna mahafinaritra ivelan'ny ville rehetrarehetra. Aza diny ihany koa ny misabona manao j'aime ary mipartage an'ity vidéo ity. Teto amin'ny ekara Manjakaray tamin'ny enora sy 5 minitra teo ny rassemblement anay dia rehefa tonga daholo ny mpandray anjara rehetrarehetra sy vita ny briefing fohifohy roso amin'izay ary ny ho any amin'ny 20 kilometatra miala an'Antananarivo. Tamin'ny fito sasany izay ny angatary Manjakaray amin'ny valo sasany izao tonga tao Ambotra Biby izay navy nanao rassemblement dia hiakatra ary amin'ny rova dia lasa izao zany. Ambotra Biby dia isan'ireo tendrombohitra 12 izay hita aty amin'ny 20 kilometatra avaratra miala an'Antananarivo. Ny rova dia ahitana ny lapan'ny ipetrahan'ny Rabiby sy ireo taranany. Rabiby moa dia tsy iza fa lehilahy iray teratany Arabo nanambady vahiny ary nitantana ny faritra manodidina teo ary izay no nahatonga ny anarana hoe Ambotra Biby. Aty amin'ity rova ity koa dia ahitana ireo fasana nanafenana ny Rabiby sy ireo tarany ary ahitana ihany koa ny fasan'ny mpanjaka Ralamo izay nanjaka teto Merina tamin'ny 570 hatramin'ny 1900. Nampalaza ny mpanjaka Ralamo moa dia ny fihinanana voalohany ny omby na antsoiny zareo ihany koa hoe jamoka tamin'izany fotoana. Tato ihany koa moa ireo fitaovana toy ny vilany be izay nampiasain'ny Jean Laporte nanamboarana vanjo. Dia amin'ny mahamose azy dia tsy azo angalana sary ao anatin'ny trano fa taty ivelany ihany no afaka naka sary izay. Rehefa avy vizitehany rova izay sy tsarianako izy dia raikitra amin'izay zany randonnée 7 km 5 dia ho any Vomanga.
tamin'ny sivysfeantsika nenga tary ambotra biby a zao miraika amby folo sy fefany ça fait 2 heures zany tsika nandeha tongotra foana dia efa kely tsangama dia tonga fa tonga amin'ny tanàna Ambohimanga izay izao mahafinaritra ny dia fa somary namay be lay Ambohimanga na ihany koa hoe vohitra manga dia isan'ireo tendrombohitra masina 12 aty Merina izay hita aty amin'ny 420 kilometatra avaratra Antsinanantananarivo ary ahitana ihany koa rova. Ny rova Ambohimanga no rova voaharo sy voatahiry tsara indrindra amin'ireo rova eto Merina satria efa nijoro efa 100 taona ary voatahiry daholo ireo vakoka rehetrarehetra tao anatiny. Ahitana ireo lapan'ny Petrahan'ny Mpanjakandrianampoiny Merina sy lapan'ny Ranavalona izay fitsangatsanganany rehefa weekend iny. Dia ato ihany koa ireo fasana nanafenana ireo mpanjaka lehibe ireo toy ny Andrianampoiny Merina, Ranavalona ary ireo mpanjaka lehibe teo aloha. Ny lapa rehetra hita ato amin'ny rovana Ambohimanga dia vita amin'ny hazo daholo satria tamintsika malagasy ny hazo dia midika hoe aina ary ny hazo dia zavatra mananaina. Ny lapan'ny Andrianampoiny Merina dia vita araka ny tao-trano malagasy antsoina hoe trano-kotona. Ny lapan'ny Ranavalona kosa dia endrika amin'ireo trano vahiny ary miloko fotsy, mena ary maitso. Ny maitso dia midika hoe tany, ny fotsy dia vahoaka ary ny mena dia ny fiandrianana. Ny nampiavaka an'ity rova ity koa dia nampiasana ny akora toy ny atody izay miisa 9,000 alina nanamboarana ny tamboho manodidina rehetra kanefa mbola mijoro tsara hatramin'izao. Dia ity rova ity koa dia tafiditra ao anatin'ny patrimoine mondial de l'UNESCO.